Patsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanahary ho apetratsika pelatanaandriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana noho ny voalaza amin'ny baiboly noho zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra hanao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe apelatan'andriamanitra isika afaroa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia mitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia ity etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe zany tongava tao tokoa dia ampifaliana indray no androsoana tao anatin'ny tokantrantsika izay manaraka nyity fahitalavitra ity araka zao hitanao zao dia ny pasteur Frédéric randria miakatra tolo-janahary indray no mifampiresaka amintsika soaran'andriamanitra lehibe fa dia miverina amin'lohan'indray ny fotoanantsika amin'ity alakamisy 17 décembre ity na alakamisy 7 ny volana décembre na ny tapany maraina amin'ny sivy na ny sekoly ny fitahina amin'ny 12 ka hatramin'ny roa latsaka fefany zany hoe tena miverina amin'lohan'ny somatsara ny zavatra rehetra ary soran'andriamanitra lehibe izany no zany indrindra dia amin'ity alakamisy ity zany no ianarantsika indray ao anatin'le resaka hoe séminaire-ny finoana efa nanomboka izy io tamin'ny tapabolana lasa tapaka kely tamin'ny alakamisy lasa teo dia hitondray amin'ity alakamisy 7 ny volana décembre ity iresaka n'izay miodidina n'izay finoana izay tsika ary eto no tena ilana ny fanatrenao mihitsy ilana ny fahatongavanao satria hitondra ako ny ngeza be voalohany indrindra amin'ny tenanao amin'ny fiainanao sy amin'ny manodidinanao ny fahafantaranao ny sitrapon'andriamanitra ary ny fanaovanao ny tokony atao mifanaraka amin'ny ten'andriamanitra raha mety nefa dia hifarina tsy hoela ny taona dikan'izany mila miakatra dia miakatra ambony dia ambony mihitsy ny finoana ao anatsika ny ara-panahintsika ary ny fifandraisantsika amin'andriamanitra zay afaka mifadianina rehetrarehetra amin'ity alakamisy 7 ny volana décembre ity dia hiaraka hifadianintsika manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trampoko ny olona isotra na isika pasteur na ianao pino na ianao avy any amin'ny fiangonana rahavavy na isika mianakavy rehetrarehetra atao anatin'ny tokantrano zay mba maniry tena hoe ahita zavatra lehibe avy amin'ny tompo patanjaka ny ara-panahintsika ao anatin'izao faraparan'ny taona zao andingana ny faran'ny taona iampitany amin'ny taona vaovao ao anatin'ny faherezana ozy izy ny ten'andriamanitra manao hoe elatra ny akarany takiny any voromahery zany hoe afanganam-pandeha hafa mihitsy no entinao miatrika ny taona vaovao dia asaina ianao hiditra ao anatin'izany vavaka arana fifadikanina zany taka ny mazatra nefa rehefa migadona any amin'ny 12 atoandro eto amin'ny trampoko ny olo isotra dia miditra isika ao anatin'ny sekoly ny fitahina zay iarahanao amin'ny tenako sy ny mpiaramiasa rehetrarehetra amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefany aorinan'ny sekoly ny fitahina aorinan'ny fotoana io zany dia mandray olona ny pasteur rehetrarehetra mpiaramiasa rehetrarehetra ho anao zay mila dinidinika resadresaka mila délivrance ihany koa dia tanterantsika eto amin'ny trampoko ny olo isotry izany rehetrarehetra izany raha fitinina ny filazana dia izao fotoana lehibe séminaire ny finoana no iarahantsika rehetra amin'ity alakamisy 7 ny volana décembre ity eto amin'ny trampoko ny olo isotry fotoana tsy mialonjafy tsy anavahana anara-piangonana na antoko-pivavahana na anarana fikambanana na iza fa ianao ianao sy ny ankonanao ianao sy mipiara-mivavaka aminao tsika mianakavy mihitsy zay manaraka an'ity fanentanana ity afaka mbola mitondra namana ary ianao iaranatrika an'izany séminaire ny finoana zany arahana vavaka fifadian-kanina lehibe manomboka amin'ny 7 maraina fifadikanina amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefany sekoly ny fitahina ao anatin'izay séminaire ny finoana izay tia ny fanamariana farany raha toka tsy afaka mifadianina ianao satria mety miasa be ianao mety misy antony be dehibe mety tsy afahanao manao an'izay fifadikanina zay dia azo atao sakana fa fotoana tokony hidiranao amin'ny finoana zao hitombon'ny finoanao ary ampiaranao etsika mpinoana lehibe afanao mahita ny rahamasina misokatra goliata resy eo anatrenao ny olana miva ianao tahin'andriamanitra ny lalanao misokatra ary ianao mpandresy sambinina
amin'ny zavatra rehetra. Eto amin'ny trampokony isotry amin'ity alakamisy fa 17 ny volana desambra itya amin'ny 12 roatoandro ka hatramin'ny 2 ora latsaka fefany. Tahina Andriamanitra daholo tompoko. Hoatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanahary ho apetratsika pelatanaandriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana io ny voalaza amin'ny baiboly. Noho zany ianao manana vision, projet, programme anitatra, anangan-javatra, anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe apelatan'andriamanitra isika. Afaharoa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia mitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia itya etsy amin'ny lettre fer andray fanambojanahary amin'ny 12 roatoandro izany fotoana lehibe zany tongava tao tokoa dia hoe izy no alpha sy omega, izy no alpha sy omega. Zay ny lohatenin'ny afatra androany zay zarain'ny tompo amintsika. Misy tenin'andriamanitra anankiray atao amin'ny Job 2:7 dia ny andininy faheniny. Job 2:7 tsy maninona ho atombotsika any amin'ny andininy voalohany. Job 2:7 dia ny andininy voalohany. Zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Job namaly an'i Jehova nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, tokony isy amin'ny mainina be zany, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Azo atao manelingelinanareo ty vehivavy anankiray ty amin'ny devant ty. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza zay tsy fantatra ao dia zava-magaga loatra amiko zay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, mianofa hiteny aho, anontany anao aho ka ampafantaro fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako anao. Fa ankehitriny zao kosa dia ny masoko no mahita anao, koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny laveninao. Apokalipsy 2:20 dia ny andeniny 17. Apokalipsy 2:20 dia ny andeniny 17 any amin'ny pejy farany mihitsy misy an'izany. Apokalipsy 2:20 dia ny andeniny 17. Zao ny voalaza ny teniny: izao no alpha sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao no alpha sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Ity tanana mafy an'Andriamanitra isika. Ny lohatenin'ny afatra androany dia hoe izy no alpha sy omega, izy no alpha sy omega. Sandrato ny tananao dia lazao hoe tompo ianao no alpha sy omega, fiandohana sy fiafarana, voalohany sy farany, mifeny zavatra rehetrarehetra. Tompo ianao no alpha sy omega, matoky anao aho. Amen. Jerenareo tsara raha ny baiboly ny jerena. Efa niteneniko tany amin'ny onjam-peo izy ty, efa niteneniko tao anatina fotoana vitsivitsy. Dia io Andriamanitra ivavatsika io manana toetra anankiray. Izy
dia manangona ny fahaiza-manao ny rehetrarehetra ary mampiseho an'izany any amin'ny farany. Raha jerena ny baiboly raha jerena ny tenin'Andriamanitra dia manana fiasa tahaka an'izany mihitsy io Andriamanitra ivavahantsika io. Izy dia manomboka zavatra anankiray, fa rehefa ao ampovoambony ao dia ohatra misy zavatra mystera zany ary tsy fantatra hoe inona ny zavatra hitranga, fa rehefa hifarana ny tantara anankiray dia eo Andriamanitra no mitsangana ary manao zavatra lehibe. Za zany dia mino fa ao anatin'ity roa volana farany ity, novambra desambra, isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy misy salansala, tsy mampahery raha miteny an'izany, tsy mampahery anao raha miteny an'izany, fa raha mino tahaka ianao dia hitranga aminao zany. Jerena raha tsara araka ny teneniko tao amin'ny radio fa Jehovah Andriamanitra rehefa nandrodana ny mandan'i Jeriko tamin'ny alalan'i Josua sy ny zanak'Israely dia tsy tany amin'ny andro voalohany fa tany amin'ny andro fahafito sady tany amin'ny fiodinana fampito farany. Zay no mahatonga nahita teny aminao manao hoe ny Andriamanitra ivavahantsika alpha sy omega, Andriamanitra tompony teny farany, Andriamanitra tompony segondra farany, ary mifeny zavatra rehetra any amin'ny farany. Tany amin'ny fiodinana fampito ny farany, tany amin'ny famaranana dia nasain'Andriamanitra nirakoraka ny zanak'Israely dia teo vao nirodana mandan'i Jeriko. Tsy tany amin'ny andro voalohany, tsy tany amin'ny fanombohana, fa tany amin'ny famaranana. Ary antsika tsara ilay ten'Andriamanitra milaza manao hoe ho tsara kokoa izy fiafarany rara noho ny fiandohany. Izao malala ny hevitra everako anareo anome anareo fanantenana roviny. Tanao zany vo miainga ny tantara anankiray dia nen'Andriamanitra any amin'ny farany jereny, any amin'ny farany. Ary eto ihany koa dia milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe izy izao izy no alpha sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Voalohany sy farany, manomboka sy mamarana. Ao ampovoanimbony ao misy zavatra tsy niteneniny. Jerena raha tsara rehefa niainga avy any amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely nientin'i Mosesy, niainga teo amin'ny tany Egypta izy dia nampanantena Andriamanitra, nanomboka Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy niteny manao hoe any antenatenany any ane ka hisy tany efitra, ao ampovoambony ao ane ka hisy ranomasina mena tsy maintsy vakiny, any an-dalana any ane ka hisy karazana ady maro isan-karazany. Misy zavatra tsy nitenen'Andriamanitra tao anatinatiny tao, fa ny zavatra nitenen'Andriamanitra dia tany amin'ny fanombohana sy tany amin'ny famaranana. Zany ny ray mahatonga ny kristianina kivy reraka ary mitanondrika sy miverin-dalana, satria misy zavatra manjavozavo aminao eny an-dalana eny hoe anahoany ty zavatra ty, ho aiza mariny ty za ty, marina amin'ny fiainako ve ny teny fikasan'Andriamanitra sa ino ty zavatra mitranga ity, fa ohatra ny tome sarotra izany lalakalehako. Ny tompo dia naniraka androany fa ninona zavatra tenao ampandresy anao Andriamanitra. Aza miandry an'ilay akaikinao manao amen ianao fa ianao ty resako ty, ninona ady atenao ampandresy anao Andriamanitra. Alleluia. Tenenao zay na manao zafady, ninona adinao androany ampandresy anao Andriamanitra. Lazao tsy misy resaka, tsy misy adihevitra ny amin'izany hoe zay lazain'Andriamanitra tsy maintsy mitranga amintsika, satria Andriamanitra izy dia tsy mahay mandaingy. Ny Andriamanitra ivavahanao tsy mpanao politika ka manao propagandy, fa Andriamanitra rehefa miteny zavatra anankiray fa misy zavatra voninao,
ary raha maniraka izy teny aminao eto androany manao ampandresanao izy tsy hoe mijoro eto avy manao zavatra izy fa mbola tsy miaka teto mbola tsy tonga tekory ianao efa manao zavatra Andriamanitra oe hoe efa manao zavatra Andriamanitra alleluia izy no alpha sy omega fiandohana sy fiafarana raha mbola natratra n'ity farany taona ity ianao ty volana farany ity dia miarabanao fa be dia be ny olona rendrika tao anatina vanim-potoana maromaro be dia be ny olona vizana reraka ary tsy matraka intsony satria no eritreretina tany amin'ny volana janoary manao hoe ity ny taona tsara indrindra 20 sur 20 taonan'ny fisanratany taonan'ny voninahitra taonan'ny famirapiratany ozy izy le pasteur anankiray zay hoe taonan'ny valimbavaka tsy zaka bataina hony misy pasteur mondra ndray rehefa mametraka loha hevitra dia zay eo ambavany io ny tononony ohatra le pasteur anankiray zay séminaire rahan Jesosy antiballa sy vavaka bulldozer zay ny azy loha hevitrany tsy ratsy zany dia nisy karazana fampanantenana be dia be tany amin'ny volana janoary hoe zao ty taona ty zao ty taona ty taonan'ny fanapa-kevitra taonan'ny fananganany taonan'ny famirapiratany tsy ratsy zany ary nanantena mihitsy tsika mianakavy manao hoe izay ny zavatra hitranga amin'ity taona ity tsy mbola nisy taona tsara ohatra n'ity taona 20 ity fa tsy nisy sanam-po koa fa aty amin'ny volana fahatelo volana martsa tadidiko tsara ny anniversairako za rery nankalaza ny anniversairako tany Tendrombohitra satria 21 mars miditra ny confinement total 23 mars ny anniversairako ozy tena ao anatiny mihitsy mialatsiny aminareo mpitandro ny filaminana zay mijery n'ity fandarany ity fa somary nandika lalàna kely tamin'ireny ny olona midy aman-trano za lasa any Tendrombohitra ny mankalaza ny anniversairako tsy misy olona mihitsy tsy misy olona nanam-po hoe hiatika n'izany aretina covid-19 zany ny firenena eto ambonin'ny tany fa voananomboka ny taona dia ny falifaly miramirana ny olona nametaka ny fiainany tamin'Andriamanitra io any teneniko aminao manao hoe misy zavatra ao ampovoanimbony ao tsy tenen'Andriamanitra aminao fa any amin'ny farany Andriamanitra mampanantenanao ary zay ny sahiko miteny aminao fa ao anatin'ity volanyity raha mijoro tsara ianao anao zavatra lehibe Andriamanitra anao zavatra lehibe Andriamanitra oia hoe anao zavatra lehibe Andriamanitra alleluia alleluia firy aminareo ny mino an'izany za dia mino an'izany tena mino an'izany satria zay ny fiasany io Andriamanitra io voalazan'ny baiboly eto eo amin'ny andininy fafiry izy iny hoe Job 2:20 dia ny andininy fafolo fafito favalo fasivy fafolo ary Jehova nampody ny fiadanan'i Job raha nivavaka ho an'ny sakaizana izy ka nanome azy indrotoraka zay nanana ny fahiny ary Jehova nitahany Job dia volazany ten'Andriamanitra amin'ny 2:20 ary Jehova ozy izy nitany hafarany Job mihoatra noho ny voalohany io le maizy an'Andriamanitra io nanomboka ny fiainan'ny Job dia nitsirihitra azy ny olona rehetrarehetra araky ny toriteny zay nentin'ny pasteur Josefa tamin'ny herin'ny tandroandry nanankareny izy nanan-katao zany Job zany fa tao ampovoambony tao nisy ady mangotraka lalovan'i Job
ary raha ny fijerin'ny olona azy enina ny vady aza dia nahita manao hoe tsy ho tafavoaka itsony ty rangahy ty fa alohan'ny tsirana. Fa ny zava-dehibe tao amin'ny Joba dia zao, namafy takan'inona aza ny adiny tsy niala tamin'Andriamanitra izy. Mbola natoky an'Andriamanitra ihany, mbola nifikotra tamin'Andriamanitra ihany. Ary mazava ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 1:12, ary Jehovah nita nefa raha ny Joba mihoatra noho ny voalohany dia vakio ny fananany rehetrarehetra. Tsy haiko izay zavatra nitranga tamin'ny fiainanao tao anatinatiny tao atenatenany tao, satria tsy nambara an'Andriamanitra aza. Mety tena niady mafy mihitsy ianao hatramin'ny androany, ary ny fanontaniana petraka ao dia hoe ho aizy ty fiainako ty, anahoany ty za ty. Andriamanitra dia mananteny aminao androany ao anatin'ity sekoly ny fitahiny ity, izy no alfa sy omega, sy androana sy farany. Andriamanitra ilay mifehy ny farany, manao zavatra lehibe amin'ny farany, ary mampandresy ny zanany amin'ny farany, satria izy ny tompo ny teny farany. Ary araka nambarako mandrakariva, misy fotoana avelan'Andriamanitra andray anjara ny fahavalonao, fa raha mba fantatry ny fahavalonao manko hoe anosika anao any amin'ny anjara voatendrinao izy zavatra ataony io, dia hijanona faran'izay ngany izy. Fa satria tsy fantany dia mbola miady mafy any izy anao an'io asany io. Fa io zavatra ataon'ny fahavalo eo aminao io tsy aravanao io, tsy apotika anao io, tsy ampiletika anao io, vao mainka ampamiratra anao io amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Aza mijery an'ity vehivavy ty ianareo fa mitiava tanana mafy tsara ho an'Andriamanitra dia manaova alleluia. Ndraindray ianao matahotra mahita ny firarian'ny fahavalo, maheno ny zavatra tenenin'ny fahavalo, ary tsy vitan'izany fa rehefa mijery ny zavatra iainanao androany ianao dia mametra-panontaniana manao hoe ahoana ihany ary ty manompo an'Andriamanitra ity. Satria mety efa ela loatra ianao ny fampitolona, efa ela loatra ianao niady tao anatin'io adinao io, fa miomany ianao fa ny sary hitako ary ny zavatra ataon'Andriamanitra manomboka androany alarobia amin'ny fotoana andrenesanao ty hafatra ity, hitsangana izy, amonjy anao izy, ampanesy anao izy, anao zavatra lehibe izy. Ayayay, lazao hoe alleluia. Misy karazan'olona tian'Andriamanitra mpaherezina manokanao, tsy haiko hoe izy zay olona zay, fa iainanao mihitsy misy zavatra misafotofoto eo amin'ny fiainanao, misy zavatra tsy voafehinao mihitsy eo amin'ny fiainanao. Zao ny fahamarinana, ary za matetika miteny an'ity teny ity hoe tsy azo fefena, tsy azo rarana ny olana. Niteny Jesosy ary dia miteny any amin'ny Jaona 9:10, teny 9:7, milaza manao hoe ety amin'izao tontolo zao izy ny ahitanareo fahoriana nefa matoky, fa zao efa naresiny zao tontolo zao. Zany hoe tsy azonao rarana ny olana, tsy tonga eo amin'ny fiainanao, tsy azo fikasakanana ny problema tsy hitranga eo amin'ny fiainantsika. Raha mbola eto ambonin'ny tany ianao tsy maintsy misy olana, tsy maintsy misy ady, tsy maintsy misy fanenjena. Zany ny fahamarinana. Miala eto ianao zay vao tsy mandalo ady tsony, fa raha mbola eto ambonin'ny tany ianao raha lasa enabavy malala tsy maintsy mandalo ady ianao. Fa zao anefany ny ady rehetrarehetra zay andalovana eto ambonin'ny tany eto, raha mijoro tsara ianao, raha manaiky an'Andriamanitra ianao, tsy aresy ianao zany ady zany, tsy aravanao zany. Io e jerenareo tsara fa ny zazakely na ny mpianatra anankiray raha tsy mandalo examen izy zay vao mahazo aina, dia tsy hitombo mihitsy ny famatorana, tsy matotra mihitsy ny zanakao raha tsy manao fanadinana. Ka ny ady lalovantsika indraindray dia hoentin'Andriamanitra manatanjaka atsika, mampianatra atsika, mampitombo atsika ny anton'le ady. Ary ao anatin'izay ihany koa dia lalana anankiray anehoan'Andriamanitra ny heriny amin'ny alalanao.
zay ny teneniko tamin'ny tsaikona tamin'ny rovina izy misy fotoana Andriamanitra mihitsy ny miagrave manasarotra an'le olanao fa tsy ny devoly mba hafantaranao fa mahay ny zavatra rehetrarehetra izy ary tsy voafetra ny heriny. Misy fotoana ianao gaga manao hoe ary arakaraka ny vavahako ohatra ny miasarotra le problème ny mafy izy. Misy fotoana Andriamanitra mihitsy mamela an'io hiasarotra. Zany hoe mihoatra ny limitinao, mihoatra ny fahaizanao, mihoatra ny sainao le zavatra mitsanga. Eo Andriamanitra no mitsangana. Satria raha mbola vitanao no mamahana io dia hiteny ianao manao hoe za ihany namaha le izy. Voalaza ny soratra masina rehefa rehan'i Jesosy Lazarosy fanarary dia mbola nijanona teo amin'ny toerana nisy azy ihany izy. Ohatra ny tehiteny Jesosy manao hoe avelao hiasarotra mihitsy le problème. Rehefa ian'i Jesosy fa maty Lazarosy mbola nijanona ihany izy. Raha ny fijery maha-olombelona dia hoe inona ntsony ny azo ataoko i Lazarosy rehefa maty mbola nijanona koa Jesosy. Efa any amin'ny tsisy hevitra intsony efa any am-pasany, efa any ambanirangilahy vao tonga Jesosy. Tsy tara loatra ve zany? Naninona raha mbola narary izy, raha mbola nialana ny ena tany amin'ny hôpitaly, naninona Jesosy raha tonga? Zany nge fanotanitsika indrandray fa avelan'Andriamanitra hiasarotra mihitsy le zava-misy mba hanehoana ny heriny fa tsy voafetra izy. Eo amin'ny zavatra impossible io Andriamanitra hetsika. Eo amin'ny zavatra tsy hay atao io Andriamanitra ny hetsika. Ary manomboka androany alarobia hitsangana hamonjy anao izy. Anao zava-magaga izy. Mino zany va ianao, mino zany va ianao, mino zany va ianao. Misy fotoana tsy ny devoly manasarotra an'le raharaha fa Andriamanitra mihitsy. Satria ianao mieritreritra manao dia sarotra loatra aminao le olana. Fa amin'Andriamanitra tompoko tsy misy zavatra sarotra zany. Tsy misy. Ny atsika dia voafetra hoe atreto ka atreto ihany ny aitsika. Raha vao mihoatra no zay tsika io tonga dia misy lalan-drano forotra na lalan-drano pika kely. Satria ndraindray tia hanakatra zavatra mihoatra lavitra noho izay tokony takatsika. Dia avelan'Andriamanitra hiasarotra mihitsy le toe-draharaha. Dia ao anatin'izy miasarotra iny, inona ny ataon'ny fahavalo? Misaly ny fahavalo satria mieritreritra manao hoe ao ny aletika anao, ao ny aresy anao, ao ny apotika anao. Tsy fantany fa lalana isan'ny ratanao io. Ary na ny fahavalonao aza dia haika ao anatin'io ady io manao hoe manan'Andriamanitra mahery ianao. Ay 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 ay. Ia hoe manan'Andriamanitra mahery ianao. Halleluja! Izy no alpha sy omega. Tenenina manao aza matahotra fa manan'Andriamanitra mahery ianao. Na miasarotra aza ny raharaha aza matahotra ianao lazao izy. Zay fandehany fa izao Andriamanitra no miteny. Fa tsy amelana ho resy izy, tsy amelana ho raraka izy, tsy amelana ho fabaraka izy. Alleluia. Ao ve ianao? Zany ny toetra an'Andriamanitra zany. Zany maizy an'Andriamanitra. Hitanareo, tokony olona hafa mihitsy ianao mandeha mody rehefa avy eo. Satria tsy zany mametoky ianao tsy anaza ny teny zany fa an'Andriamanitra. Dia ianao rehefa avy mahazo toky avy amin'Andriamanitra, aza vela anozongozona ny fonanao tsony Satana, aza mirorosaina tsony. Miala eto zany ianao rehefa avy eo na ny famindranao, na ny fijoronao, na ny fihetsikao ovay zany. Ataovy takany hoe avy nandre toroteny ianao, ary efa mitsangan'Andriamanitra mandray an-tanana ny zavatra rehetra. Fa ny olana dia ty ndrandray ianao milaza hoe mino, nefa tsy hitany amin'ny zavatra tenenao sy ny endrikao le izy. Voaka ny varavara ianao dia Andriamanitra aiza ny tany alehako
iza reno atonina am'ty zavatra ty tompo verevitra mpanomponao hoe za tam'za mbola nandalo ady be eny am'izao moa misy fotoana mandalo ady foana ianao amin'ny fiainana tsy hoe mahazo ainy zay de ozy izy ianao ngambo itsy mandalo ady mihitsy non tsy maintsy mandalo ady ny olona rehetra fa tam'mbola sahirana be tam'zany de naina morokira tampoka mihitsy fa soa ihany fa tsy hainao le hira satria vo may ianao melavitra noho zany nisy hira anankiray zay efa vita ny inty izy prise tany amin'ny studio efa vita ny montage efa vita daholo ny rehetrarehetra de hoe avoaka am'izay le hiran'ny pasteur Frédéric de nakatoerana aloha de nenoko le hira misy maintsy le raha non tsy mety tonga de supprimer zany hira zany ianao zany misy fotoana rehefa mandalo ady ohatra miainga zany ny inspiration anao miainga ny aingam-panahy ary zay zavatra manodidina anao tonga de lasa hira daholo nisy gitara zay tao aminay tao tam'izany fotoana zany gitara ratsy fa za nahita an'le izy tam'izany fotoana zany hoe tena tsara ty gitara ty fa zao vao malala hoe ay tena ratsy vela le gitara de ianao rehefa ao anatin'ady de ohatrany misy zavatra manarona zany ny sainao ary na io fihetsika eo io aza tonga de tazana ty ivelany hoe mandalo ndray izy zany fa manomboka androany ao anatin'ity sekolony fitahina ity ovay ny fihetsika ao manaova fihetsika olona manam-ponoana manomboka androany raha ihany eto ianao satria hitsangan'Andriamanitra hamonjy ianao izy hanampy ianao izy hanokatra lalanao anao izy halleloia hisy fandaminana magaga hitsanga androany hariva zay manao amena hitsanga amin'izany zay adinao fa ny zavatra fantatro de zao hoy ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe Romana 8:7-8 manoatra noho ny mpandraisika zany hoe ataovy ao an-tsainao foana raha nabavy raha lamalala zay tonga eto fa ninina adinao na mangotraka na mamay na Goliaty na Zakaios niza manoatra noho ny mpandraisa ianao hoy hoe manoatra noho ny mpandraisa ianao halleluja halleluja za aloha de tsy naiko resy zany teneny namanao za tsy manaiko resy zany lazao izy ninina adiko androany za tsy manaiko resy zany halleluja ampafiry ny efa nieretanao eo zay adinao zay olanao zay problemanao zay aretinao ary zao ianao aza manafatrafatra ny fianakavianao sy ny ankonanao zany fa tsy ho faty zany ianao ary aza manao pause ny olona mila fitserana ihany koa tsy fitserana ny ilainao eto fa fagagana tanan'Andriamanitra miasa Andriamanitra mitsangana hamonjy ianao zany ilainy eto zany ho any ilainy eto androany halleluja tenenina manao aza mitady fitserana aman'olo zany ianao zany ny ilainao lay Andriamanitra velona mitsangana hamonjy ianao hetsika eo amin'ny fiainanao ampandraisa ianao zany zavatra ilaina androany mba afaka manao halleluja faran'izay mafy ve ianao androany tandremy tsara hoe tonga eto sange pasteur ny tena antony tongavaka eto de zao mampahery be le tokoteninareo de mba mila olona zany comprendre tsy olona comprendre anao de daviny eto fa mila miova ny fiainanao mila mitampina daholo ny vavan'ireo olona manenjika sy mankala anao reo zay ny ilainy eto zay ny ilainy eto androany halleluja noho izany
maneho etsim-pinoana aza malahelo endro aza miandro fitserana izan'izy ary ty fiteniko foana misy olona tsy tiany ty teniko ty fa teneniko aminao ihany ianao raha teta fagagana aza ty miaraka amin'ny olona mitovoka aminao satria lasa diso moyenne voafetry fampahirezana resanareo sy ny resaka ataonareo ainao raha vavy ny sarabady koa ianao za koa raha vavy tsy kesenao za misaraka plasy mihitsy rehefa makany tendrombohitra anao dia mba hiaraka aminao koa raha marary ny kanser ianao aza mipetraka akaiky ny olona marary kanser zany tsy mifanontany eo nareo am'rahalahy ay kanser koa ny ianao efa le cas grave sa za koa rahalahy efa nitenen'ny dokotera hoe efa potika hony tsy nay koa raha vo ny olona mitovoka aminao ny resanao matetika ary rahanao fitserana ny azonao nefa tsy fitserana ny ilainao alleloia noho izany manaova fihetsika manam-pinoana manomboka eto ny zavatra teneninao ny fihetsika ataonao ny endrika ao ty velany maneho fatanjana manomboka androany fambolo tafavoaka ianao mbola zalavitra ianao ho velona ianao fa tsy ho fatsy ayayay ho velona ianao fa tsy ho fatsy halleluia 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 fatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra amity alarobia ty manomboka amin'ny 24 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre faire andrefa nambojanahary ho apetratsika pelatan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana noho ny voalaza amin'ny baiboly noho zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre faire andrefa nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe apelatan'Andriamanitra isika ary faharoa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia nitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia tya etsy amin'ny lettre faire andray fanambojanahary amin'ny 24 atoandro izany fotoana lehibe zany tongava tao tokoa ty araka zao hitanao zao dia ny pasteur Frédéric randria miakatra tolo-janahary indray no mifampiresaka amintsika soaran'Andriamanitra lehibe fa dia miverina amin'lohan'ndray ny fotoana antsika amin'ity alakamisy 17 décembre etya na alakamisy fa 17 ny volana décembre na ny tapany maraina amin'ny sivy na ny sekoly ny fitahina amin'ny 12 ka hatramin'ny roa latsaka fefany zany hoe tena miverina amin'lohan'ny somatsara ny zavatra rehetra ary soaran'Andriamanitra lehibe izany no zany indrindra dia amin'ity alakamisy ity zany no ianarantsika indray ao anatin'le resaka hoe séminaire-ny finoana efa nanomboka izy io tamin'ny tapabolana lasa tapaka kely tamin'ny alakamisy lasa teo dia hitondray amin'ity alakamisy fa 17 ny volana décembre etya iresaka n'izay miodidina n'izay finoana izay tsika ary eto no tena ilana ny fanatrenao mihitsy ilana ny fahatongavanao satria hitondra ako ny ngeza be voalohany indrindra amin'ny tenanao amin'ny fiainanao sy amin'ny manodidinanao ny fahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra ary ny fanaovanao ny tokony atao mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra raha mety nefa dia hifarina tsy hoela ny taona dikan'izany mila miakatra dia miakatra ambony dia ambony mihitsy ny finoana ao anatsika ny ara-panahintsika ary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zay afaka mifadianina rehetrarehetra amin'ity alakamisy fa 17 ny volana décembre itya dia hiaraka hifadianitsika manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trampokon'olona isotra na isika pasteur na ianao pino na ianao avy any amin'ny fiangonana rahavavy na isika mianakavy rehetrarehetra atao anatin'ny tokantrano zay mba maniry tena hoe ahita zavatra lehibe avy amin'ny tompo patanjaka ny ara-panahintsika ao anatin'izao faraparan'ny taona zao andingana ny faran'ny taona iampitany amin'ny taona vaovao ao anatin'ny faherezana ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe elatra ny akarany takiny any voromahery zany hoe afanganam-pandeha hafa mihitsy no entinao miatrika ny taona vaovao dia asaina ianao hiditra ao anatin'izany vavaka arana fifadikanina zany takany mazatra nefa rehefa migadona ny amin'ny 12 atoandro
eto amin'ny trampokin'olo isotry dia miditra isika ao anatin'ny sekoly ny fitahina zay iarahanao amin'ny tenako sy ny mpiaramiasa rehetrarehetra amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefany aorinan'ny sekoly ny fitahina aorinan'ny fotoana io zany a dia mandray olona ny pasteur rehetrarehetra mpiaramiasa rehetrarehetra ho anao zay mila dinidinika resadresaka mila délivrance ihany koa dia taterahantsika eto amin'ny trampokin'olo isotry izany rehetrarehetra izany raha fitinina ny filazana dia izao a fotoana lehibe seminaire ny finoana no iarahantsika rehetra amin'ny tialakamisy fa 17 ny volana desambra itya eto amin'ny trampokin'olo isotry fotoana tsy mialonjafy a tsy anavahana anara-piangonana na antoko-pivavahana na anarana fikambanana na iza fa ianao ianao sy ny ankonanao ianao sy mpiara-mivavaka aminao tsika mianakavy mihitsy a zay manaraka an'ity fanentanana ity afaka mbola mitondra namana ary ianao iara-natrika an'izany seminaire ny finoana zany arahana vavaka fivadian-kanina lehibe manomboka amin'ny 7 maraina ny fivadian-kanina amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefany sekoly ny fitahina ao anatin'izay seminaire ny finoana izay tia ny fanamariana farany raha toka tsy afaka mifadianina ianao satria mety miasa be ianao mety misy antony be dehibe mety tsy afahanao manao an'izay fivadian-kanina zay a dia azo atao sakana fa fotoana tokony hidiranao amin'ny finoana zao a hitombon'ny finoanao a ary ampiaranao etsika mpinoana lehibe afanao mahita ny rahamasina misokatra goliata resy eo anatrenao ny olana miva ianao tahian'Andriamanitra ny lalanao misokatra ary ianao mpandresy sambinina amin'ny zavatra rehetra eto amin'ny trampokin'olo isotry amin'ity alakamisy fa 17 ny volana desambra itya amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 latsaka fefany tahian'Andriamanitra daholo tompoko atsika vaoaka anatananarivo sy ny manodidina rehetra amin'ity alarbi itya manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka taterahantsika etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ho apetratsika ampelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanana io ny voalaza amin'ny baiboly no zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra anao zavatra lehibe zay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe ampelantan'Andriamanitra isika afaroa manaraka an'izay zay tena lehibe tokoa dia mitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarbi itya etsy amin'ny lettre frère andray fanambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe zany tongava tao tokoa ma place, il est mort. Jésus mon sauveur, il est mort à ta place, il est mort. Jésus ton sauveur. Es-tu conscient de ce qu'il a subi pour toi son enfant, pour que tu aies la vie? Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Es-tu conscient de ce qu'il a subi pour toi son enfant, pour que tu aies la vie? Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Il est mort à ma place, Jésus mon sauveur. Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Laissons tomber toutes les querelles, nous allons nous aimer les uns les autres. Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur. Laissons tomber toutes les querelles, nous allons nous aimer les uns les autres. Il est mort à ta place, Jésus ton sauveur.
à ma place. Jésus mon sauveur, il est mort à ta place. Jésus ton sauveur, allons prêcher dans le monde entier le salut de Jésus pour que tout le monde soit sauvé. Il est mort à ta place. Jésus ton sauveur, allons prêcher dans le monde entier le salut de Jésus pour que tout le monde soit sauvé. Il est mort à ta place. Jésus ton sauveur.